Faly narabantsika rehetra ny ambassadeur ny Joshua Elia. Manome voninahitra manokana ny Dada Maria Ava ary manome voninahitra ihany koa any Joshua. Tonga rehetrika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinesa izao tontolo izao. Mirary soantsika etra samy ho tahino soasady eo am-pandenesana izao fampianarana izao, ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny, anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iava no ny tenandry anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy falidontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iava, Iava. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany, zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo, ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka, ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleontsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany, dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorianan'izay izy nahafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io, Moshe na hoe Moizy ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Mialoha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa ry zareo mianaka ireo, satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka hojerevantsika aloha zany, ndaontsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany, ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy, ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia hojerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava ho azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any, raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo ngambany izy io. Andao no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary hijery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka antsika ataoko miadana be mihitsy ny fandehany tantara dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Dia efa nomeko moa ny daty araka ny teneniko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1800 any nisy anazy io. Eny hojerevako kely vetivetika io. Fa aloha rahantsika maso kely io izay sary izay aloha hoe tany hoany nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000 ary Mose kosa iny dia tany hoany amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa mavoaka antsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto dia ao amin'ireo Israeliana reo zany hoentantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'ilay tantarantsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsy fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany, dia Mose koa tany aloha be tany, ary izy mianakareo niara-niantsona an'io Andriamanitra io dia hojerevantsika iza ilay nantsony. Dia hitanareo tsara fa ilay nantsony izy mianaka ireo dia ilay hoe Yahva. Ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva zay. Zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany ilay anarana hoe io Yahva io no raha ny Andriamanitra Abrahama io. Io ilay tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay ilay voalazany amin'ny Isia 7:20 Isia 7:20 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpamina ny Israelianina daholo reo. Zany hoe ity resantsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy. Jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no hitanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy ilay izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany. Dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. Dia Mose moa zany natsoina hoe Moïse ho na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny silamo. Dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana izay hoe Yahva zay. Aloha jerevantsika daholo zany zay. Ka nidirantsika ao Mose dia tsy maintsy hijery ny taranak'i Abrahama antsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny. Ary ny mahafantatra an'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Mose zafikeliny zany dia izy no nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana izay hoe Yahva. Dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao. Zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia vao mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony ira ty dia ato misy ohatra hoe encyclopédie Abrahama zany misoratra io zany. Zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany no tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra Jiosy ndesana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy reo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia, 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'zany Abrahama zany zay raha zambeny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany amin'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika ty sary ray ity dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy le zany. Zay sary jerevako reto moa zany resako zany fa tsy ny sary any amin'ny tokantraninareo any mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'ilay encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany no nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny bokyny jios satria ny jios no manana an'io boky io zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky ny soratany dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantarany Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky ny Sefer Torah ny jiosy satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo jiosy zany boky tranainy zay le hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raitsy zao ny boky ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany mbola taty oriana nateran'ilay mpamina ny farany israelianina satria ny mpamina ny farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpamina ny farany israelianina dia Yahoshua. Ary io ilay hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahany olona anazy. Io ilay novainy olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens. Tsy andriamanitra ny Israeliana io fa andriamanitra ny Grika niforoporon'ny olona fa tsy andriamanitra ny Israely zany io. Zay izay ka taorinan'ny l'an 0 zany vo ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka noho izany zany taraiky be le izy. Tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikariko an'izany ndraiky ariko azy ianao fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany na dia replay tena hoe mba neny tena nikariko zany ka azo atao ny karoka an'io fa tsika tsy dia kariko ny dietsiketo fa hoe io ny tranainy indrindra ny mahalala an'Andriamanitra zany ary tsisy afaka maly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra ny tantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby dia nisy andry Moshe taty aoriana. Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy indray dia tany amin'ny taona
moins 1500 tany ho any Mose zany rika tsika jeren'izay date de naissance Mose zay atsika approximative indray izy aloha jerevantsika tindray aloha izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy maintsy ataontsika zay fa de anarany hoe Mose anarana Jiosy zay eto ndray tsika zao mahita hoe vonovoka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voanesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune zay il serait mort en 1445 zany hoe ny fikaroan'ny pikariko an'leny ina moa le pikariko an'le ina moa zany le pikariko an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany am'taona moins 1500 tany ho any no napisy am Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa izy zany tsika rehetrarehetra reto hoe na ny bokin'ny Silamo koa na mbola tateorinana be mbola voavokako ndray le izy zany raha tsika mamaky dao de hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny i databe Moïse ndray zany de araka ny voateo tany am'taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena nisiny atsika jery toeran-kafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toeran-kafa atsika aloha satria ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le ny vovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahitatsika aloha fa nareo ikariko kely any le hoe manome-polo fanareo zany hoe tany am'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa satria araka ny fikaroana natao aloha afaka mikaroka daholo nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny tindray zao ato na nodididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitavonay mety teo izy portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Levi izy zany naissance tany am'taona moins 1280 tany ho any any hoe fanakaikaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany a moins 1900 ny databe eny de ny zanany ndray taty am'taona moins 1500 normal zany satria taoriana zany moa de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely alohan'ny andify tany Egypta mandilo teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana ny 500 ny elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erera kely misy marge de erera kely fa le tranainy ny tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny Torahany Jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay ary ny bokyny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny boky nysoratan'ny Abrahama sy ny boky nysoratan'ny Mose zava ny anjareo moa zany lova nitsofina de fa Mose ny tena nanoratra nyrehetratra am'izay de hitantsika am'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrentsika ny bokyny Silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 vao nisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena de hoe
mamonjy olona atsika, aiza ny fomba hamonjena olona dia miteny marina dikan'izay. Tsika je za tsy mamorona mihitsy nefa boky foana no resatsika hoe aloha rahatsika kely a. Eto zany amokany hoe tamin'ny taona fendray nivoan'ny bokyny Silamo dia anjerevantsika eto zany etrany dia avoakatsika ery zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ary dia milaza an'izany ny sary rehetra koa ny teny an'izay. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokyny Silamo kosa zany izay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana Silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany hoany. Zany ny taona nanamboarana azy zany zay. Satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titria dia afaka manoratra an'izay daholo nareo dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia tindray misy mbola fanazavana anankiray quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany eto koa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany le izy, zay ny tena tiantenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsy mazava teo fa anatin'ny bokinareo any tao zany dia ny voalohany dia tany moa zany dia ilay mpitarika anazy evankitsika tany tany dia toy ny anisan'ny mpanoratra toy dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632-1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny création créateur an'ilay izy dia efa hitantsika taloha tarikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, ny bokin'ny Coran zany tamin'ny alalany fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange, anjely Gabriel zany ramizay dia tany amin'ny taona 1612 sy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny resaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa ny Silamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama, ny azy moa teny hoe Ibrahim ny anaran'ny zareo ndray, fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no ahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abrahama dia zany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsy, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose izy Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany ilay izy ny dikan'izay sary io, satria i Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia izay mitokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original dia ilay nitenen'ny Mose ary tenenin'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerevantsika amin'izay ary ny Sefer Torah. Ino atao hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranaindrindra ny soratan'i Mose, zay ny atao hoe Sefer Torah, bokin'ny soratan'i Mose io. Ary bokin'ny soratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'ny Abrahama, ary atin'io ny tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama
dia tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka amin'ny bokyny jiosy ny Sefer Torah satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany hoany ohatra zay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 manodididid tany daholo arakaraka ny daty moa tsy dia tsika tsy miadihevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa ny jerevantsika iza ny trandray indrindra fa aka mahatra ny zay dia mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity fa ny jerevantsika dia hoe iza ny tena le livre le plus ancien any iza ny tena hatrany indrindra fa any no hitantsika ny fahamarinana dia mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo dia misy référé amizantsika zany amin'ny bokyny jiosy ny Sefer Torah ny jiosy antsika hoe jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato zany hoe manometsika ana foana zany hoe zao ny fomba fijery ny fahamarinana dia afaka midinenao koa reha afaka mijery ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina le Sefer Torah en hébreu livre de Torah ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel Sifrei Torah est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany dia milaza mihitsy hoe ny Sefer Torah dia ny bokyny jiosy ilay tena tany aloha tranainy indrindra zany zay ny tena tenena am'izay sary zay zany araka ny voalazato zany dia ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe livre de Moshe na atao hoe Pentateuch zany production d'un Sefer Torah io ambany indray selon la loi juive un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse c'est le Pentateuch zany zay ka eto zany lay atao Sefer Torah zany dia lay boky 5 soratan'i Moshe zay le hoe Pentateuch zany mazavazany am'izay ho tsika rehetra zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny soratan'i Moshe ilay tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0 io zany tany indrindra mazava ho azy zany fa raha ijery ny anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika dia ijery ny anarany araka ny bokyny Sefer Torah ny jiosy io ary tsika manana to Eliam manana mandao jerevantsika tory ary hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama dia anaran'io Andriamanitra io dia iza ny anarana nytonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany hoe zay tateoriana zany mazava azy fa tsy azo considérena ny antony raha mahita ny original ve anao tsy alefa makany original automatika nge zany ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra mahany original dia aloha zay nytonony Abrahama sy Moshe no jerevantsika iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny jiosy satria mazava be hoe livre ny Torah dia soratan'i Moshe vitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis Exodus Numérie Leviticus ary Deutéronomie zay moa zany livre soratan'i Moshe zany fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis dia ndao tsika ary hijery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy dia iza le nantsoiny araka ny bokyny jiosy aty dia mahay an'izany daholo ny rehetrarehetrany amariko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany dia mpamonjy olona ary mpanavitra olona
dia misintona ny ilo hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina, mamonjy, manala ny fahotana ary tsy tia fahotana, satria ny objectifan'io Andriamanitra Abraham io dia manala olona fahotana ary mametraka olona rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao izay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abraham toy communauté izay anarana hoe Yahva ho jerevantsika, dia lasa parfait ny olona miaraka aminy, ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait voalohany eto ambonin'ny tany Elia. Raha tsy avy zahay hiantsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abraham izay tena maro io, fa izay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo hoe ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao, satria io Andriamanitra io dia parfait. Raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra noho ny fampianarana zao dia mitarika sy mitonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dehibe ny tsy mpanota eto ambony tany izay miaraka amin'ny Elia, ary ianao anisany ho antsoina, satria io Andriamanitra ny Abraham io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpamina ny Esaia amin'ny teny hoe tsy mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihaino ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa leo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo no rehetrarehetra reo. Na misy miteny ariany hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abraham hoe Yahva io. Daholo jerevantsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abraham zany, vaketsika aloha amin'ny teny gasy, lasa ilay teny gasy teo aloha amerina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 12:8 ataoko amin'ny teny gasy, dia avy eo vadiko amin'ny teny hébreu. Genesis 12:8 zao vakitsika voalohany. Genesis 12:8. Ary nifindra ny ala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Sihay tao atsinanany, dia nanorina na altara teo koa ho an'ny Yahva izy, ka niantso ny anaran'ny Yahva. Tsy izy io fa i Abraham io resahany teo niantso ny anaran'ny Yahva i Abraham zany. Ray zay. Genesis 13:4. Genesis 13:4. Dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anaran'ny Yahva teo Abraham. Ny Abraham zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tamin'arany hoe Yahva. Dao tsika ry jery an'io anarany tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatry ianao teny gasy ange fa sy teny hébreu. Dao vakitsika ary ny teny jiosy zany, dia vakitsika ny teny hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy. Amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4. 13:4 angamba izy teo. 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia fahampy antsika zany ty zao. Eto tsika le hitan'ilay anarana hoe Yahva. Voilà. Eto zany ny teny hébreu le rangotra koa dia hito le Yahva zao hito. Izy aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany, fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Io zao ilay ino moa? Ilay Yahva. Ehe. Io zany le anarana io. Eo ataontsika maitsomaitso eto ambany eto. Ohatrany tsy dia mahatsara. Da mahatsatsatsatra ilay soratra fa tsy manino. Io zany ilay anarany Andriamanitra Abraham, dia hito ny famakinana azy eto zao. Aloha alefantsika amin'izay ty.
ampidirina eo tafiditra izy de avakitsika am'izay de iny fiantsonany ty anarany hebreo ty iôda ty voalohany tya de he ty faharoa tya de vava ty manarakaraka tya de he de ny fiantsonan'io a Yahva zay ny fiantsonan'izy io zay ny anaran'izy io zany rehefa vakina hoe asomary azavaiko amitsika kely amin'ny teny anankiray ohatsy aloha ijery tsara angamba le ohatsika tsande mijery ny teniny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anaran'io voalohany a de aleo alaitsika viatrany ny fomba namakiny anazy zany tandy azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antson'io anarana io Yahva io a de dao jerevantsika koa ny an'ny Mose zany iverenantsika le ato io de io le Yahva teneniko anareo zany ty saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be am'ty anarana ty hoe ina marina tena famaky an'ity satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha de hojerevantsika fomba famaky anazy de izay mamaky an'le nanonoka anazy nefa ny afaka mifahotana zay ny zavatra misy zay de ity Yahva tya ty ôdy hevy tya ito famakina anazy ito zao io famakina anazy de ny famakinan'io a ho ampianariko atsika eo rehefa aveo a iôd ia de ahasa de vea de ahasa toyzany ahoana ny fomba anaovanao zany ka itinga io vakiky io fa azavaiko anareo ny fanoratana anazy zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche de ny famakinan'io a Yahva zay ho ampianariko anareo mihitsy aveo aloha jerevantsika fotsiny le sary zany hoe ty zany rehefa tena vakina am'izay ny fomba famakitsika normal de hoe Yahva io zany hoe nitako ato kosa ny ohatrany hoe W de ato amin'ty anelanelanyty tsy misy ato zany io teneniko io aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka dolo eo anakireo ahoany reo teny reo satria raha amin'io teny Yahva io a de tsy hita io zavatra io de ozy ko mantsana hoe andao ho jerevantsika dolo ny dikany ary aloha ampidiritsika le mandeha zany iny a de tafiditsany iny aloha de ndao atsika rijery dikan'ireny ndao tsika aloha iverina makany amin'ny Mose indray de zay tsika vo iverina etotsika makato amin'ty teny dadabe Abrahama ty ho any Mose tsika aloha de rehefa hitatsika ny tenin'ny Mose a de voavakitsika am'izay io ahoana ny famakina n'lay narana Yahva teo zany a dao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany zany misy anazy ndray a ary ikatra ny bokin'ny Exodus ny dikan'le Genesis aloha amin'ny teny hebreo a dia Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny hebreo de ndao tsika ary jery am'izay le Genesis fe misy teo bokin'ny Mose ao amin'ny Exode bokin'ny Exode moa de Shemot amin'ny teny hebreo io izy io a Shemot amin'ny teny hebreo de ty Shemot ty zany amin'ny teny hebreo a Exodus amin'ny teny hafa firenena amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay de vaketsika indray ny Exodus 15 teo fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra zany Exodus 15:2 de hitatsika le forme le iôda sy teo a fa sady mampianatra anareo a zany eto a ny fomba famakina le teny hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'lay Andriamanitra Abrahama ny fiantsonina n'lay anarana de alefako am'izay tsikelik alefako en général aloha de idirako tsikelikely am'izay de aza mataotra fa hainao am'izay mamaky an'io rehefa aveo tily izy a le zany le teny Azy Vizimrat ya ty moa zany ny transliteration amin'izy Azy Vizimrat ya ka ity ya ty zany a no jerevantsika hoe iza ny tondrony ty ya ty fa ty ya ty zany ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama satria io nomeny voninahitra zany ty ny antsony ty ya ty a ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le antsony zany a ty le nantsony a de inona famaky an'ity ty le forme hitatsika teo zao tsika trasy kely izy a fa ty tsika manomboka mamaky teny a de mazava be aminareo am'izay izy rehefa aveo ty le anaran'le Andriamanitra Abrahama zany io
iode C. De inona famaky an'io? De ny famaky an'io ohatsika aloha lefatsika any inona famaky an'io ro lefatsika any satria afetsika tazomina io rehefa aveo de afetsika le mandeha. Inona famaky an'ity de mamaly an'izay indray ny famaky an'ity teny ity de itikatra ty ny famaky anazy ty ty io donge le alaiko sary indray aloha hoe de averiko aminareo alevako tsikelikely de am'izay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy ny famaky an'io de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme iode C antsika de ny famaky anazy zay de alefatsika any iny zany de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tableau nakaiky satria efa ampianariko any nareo de mampianatra andreo za nahitatsika nyty forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa aveo satria mamaky an'le teny anglais tsika rehefa aveo hoe ty ny anarany ty zany misy iode de he de vava de he ohatrany hoe ahoana ny afantarako an'io anaran'io ka amaky an'izay tsika aveo tena anarany izy io de nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty de vakina hoe zay hitatsika teo zao vakina hoe ty forme ty zany le vao nivakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ty hoe iode de he de nivakina hoe io noho zany ny famakina an'ity voalohany ty zany dikan'izay eo avakitsika ty voalohany ty hoe iode C ty de ty zany vakina hoe zao de alaitsika sarindray iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tam'le forme tao amin'ny dadabe Mosè le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty de ny famakina an'ity de mazava zany avetsika fotsiny izy mba tsisy erreur le teny ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'izany sady hitatsika le hoe teo de nivakiny dadabe Mosè hoe le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'izany koa tsy marina zany hoe iarahantsika ny tateo iny izy ary mbola ivelina atsika alaiko sarina iny zany dikan'izay de primitsika any fa vita aloha zany iny nakiray iny de iny de fa lansany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakina an'le faharoa iny le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tandemeko ly de aveo vao mamaky an'le anarana am'izay ty zao aloha ngamba de vakitsika izy my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe ma force and song ary hirahirako zany and his become my salvation ary izy de lasa famonjena his my zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de aranamboatra fitoerana ho anazy zany hoe ity ty zany no Andriamanitra ny jiosy no anarana ito moa sao de tena mazavabe mihitsy izy eto hoe io ambony io na hoe iode he de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany de Andriamanitra zany izy my zany hoe amin'ny jiosy zany ny Andriamanitra ny jiosy de antsony amin'ny anarany hoe lay iode sy he mazavabe zay tsisy edina hevitra tso fa de efa mazava ny teny dadabe Mosè hoe ny fiantsonan'io de ina indray ny fiantsonan'lay anakiroa farany teo zany ao tsika hiverina indray ary any aloha verina indray tsika am'ilay ato ihany ka de am'lay anakiroa farany indray tsika zany ito indray atsika efa nahitan'lay forma hoe iode C saingy ato indray moa nataony hoe Yahweh nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ity transliteration ty de tsy Yahweh mihitsy ny vino hoe navoan'le katolika romane hoe Yahweh izy ny katolika romane satria ato amin'ny transliteration dia Yahva ny fiantsonana azy ato zany alaitsika sary indray izy de mihitsy indray moa teny hoe Yahwa io fa tsy Yahva zany de vakitsika indray izy hoe disy koa zany sary zany fa ny famakinan'io afetsika indray mandely izy
ny famakinany tia reo fetsika laina samyde mandefa voakitika izy teo de zao araka nampianarako anareo azy zao oke so ataotsika ty zao izy a ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany a ity akaikiny eto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io de ahoana indray raha ny famakinany ty faharoa farany ty le ato zany ty faritsatyny azy moa gauche vers la droite a de ahoana ny fanoratana an'ty le vava sy vava lavalava ehe ahoana ndray ny famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo a de W A H de eo le natongadolo amy teny hoe oa fa tsy oa ny famaky an'io fa va amy jiosy ny jiosy de mamaky an'io hoe va ao jerefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amy jiosy ny W a de ve ny famakinana azy andreo ndray tsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerefa tsika anazy a somary jery taratra an'izay ndray tsika zany andreo tsika jery kely taratra an'izay sary zay moa voatikako sa mbola ao apidiko izy a de andao tsika jery encyclopédia mitantaran'izay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a hoe ahoana ny famakinany W eo amy jiosy de ny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinany ina moa ny W amy jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy ho jerefa tsika ato le izy a fahitako le izy zany azonareo ampidirina am'izay ity a dia Wikipédia na te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikarona mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakinany W izy zareo a de ny famakinany W izy zareo a ty tany amin'ny taona moins 200 tany a ary zareo Soferim jiosy no noratra n'ity Sofer jiosy de hoe Sofer de le mpanoratra ny Sefer Torah de raha hoe Sofer amy zareo de reto mpanoratra ireto a no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200 io hitatsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0 taloha zay reto hoe BCE zany talohan'ny le BCE zany l'an 0 considéran'io a de talohan'ny l'an 0 zany ny daty a moins 200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakina ny lettre W amy zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinan'io any amy zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny a de tsy anao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalà zany satria izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisation zay hitatsika eto zany lay vava ty zao ny lettre vava teo ndesatsika teo hoe vava ny anara izy io amy teny hébreu a sady mampiandra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika sady mahafantatra hoe marina ny teniny Elia ambassadeur-ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambony tsika mahita hoe vakitsika Israël description of date followers prononciation of moderne standard Israël hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny dison'ny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be sotra hoe prononciation io raha tsy mety eny angitsy anao de fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu a araka ny fanonany hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy a Israël hébreu io lettre hébreu zany izy ty Israéli hébreu any hoe teny hébreu zany izy ty a de nanao fanambarana ny hébreu zany fa
tsisy afaka hiady aminazy fa izy ny manana ny teniny hoe ohatra ianao zao malagasy manana fomba fitenino eno ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny mahafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka etiny fa makinay io dia tsy idiranao lalina zay fanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany tsy pitinenany zareo zany a ka nandeha mahitry tahaka ny Eliatra dia miteny hoe zao ny famaky an'io dia tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zay mantsy ny objectif lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina rehefa hainao le anarana marina dia tena tsy manota intsony aorianan'izay eo le lettre vava dia io le soratra vava hitantsika io dia io le hitantsika fiteneza vava dia fomba fanoratana an'io fanonana io izy ve azy ny vogue zany hoe ve ny famaky an'izy io zany ato mantsy ny prononciation ato ambony ato hitanao hoe prononciation approximate western european equivalent zany hoe mitovy amin'ny fiteniny européenne ka ny européenne rehefa mety hoe vogue dia vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre V donc io zany ny fiantson'ny lettre vavy amin'ny teny hébreu araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy dia V ny fiantsony an'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V direct mihitsiny ray zay jery encyclopédie anakaiky ndray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika isa fa Wikipédia io eo ambony io hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zao hitantsika tsara wikipedia.org zany zay hébreu alphabet dia mazava tsara anao zany fa resaka alphabet tia araka ny alphabet hébreu dia jery ndray tsika Wikipédia anankiray indray araka n'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray izy ty koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty ary izy ty izy dia navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo cananiana phéniciana ramiana ary hébreu zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ty zany dia aventsika tsara eto alphabet hébreu lay ty araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abrahama eo wikipedia.org anitantsika eo zany hoe teny jiosy zany izy ty dia l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonant zany hoe abjad dia ato ambany eto am'izay tsy zany ijery am'izay hoe tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 indray nisy izy io dia hojerevantsika indray ny fanononana tamin'izany fotoana zany dia hoana ny fanonona ny lettre V dia anao jerevantsika ato indray izy ny fanonana ny lettre V ry zareo dia ity indray le vavy ty io le vava WAW dia hoana ny fanoratana anazy ny fanonana anazy io V mivaravara be mifanonana anazy V dia ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany dia son an'le izy mihitsy aty hoe phonème hoe rehefa miantso an'io nom io anao dia ohatran'ny ahoana ny nom io dia hoe V tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème izy io V mivaravara be io motoka fahitanao hoe io V io zany ny fiantsona le vavy io V dia io le vava io ny phonème izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasinina eny izy dia V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava tena V mihitsy ny fiantsonana azy ndao ry ivahinantsika amin'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivahinantsika amin'izay ny izy satria efa nalaintsika sary le izy dia melony akatsika sary anazy dia aleo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo dia fafatsika aloha ty zao dia aventsika soratana amin'izay izy dahoarany ty zao le voalohany yoda dia he dia ny famaky any ty ozy ny jiosy le voalohany ty zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky any ty dia ty zany I dia ny famaky any ty ahas zay ny famaky an'io toko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra le izy
de tena soratantsika amin'ny normal de lasa mivadika hoe ya, soratantsika eto am'zany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe Mose ny antso an'io de tsy azonao lavina fa rehefa mahita an'io forme io anao zany de ya ny fihetsiny dadabe Mose an'io de tindray tsika ary am'le W aloha raha tsika sary ty aloha de nefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo de nefa tsika any iny zany io le ya fa tafiditra amoaka sary ndray tsika zany lay WAH fa avetsika soratana fona aloha izy efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy hoe iode de he de vava de he ahoana ndray ny fanonana an'ity de tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo Hébreo an'io de nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration de ny Hébreo nametraka mihitsy ny fanonona an'ity ve ty vo hitatsika teo mihitsy ataontsika maintsomaintso tsara mihitsy ity ozy izy ny famakina an'ity dia v noho zany zany rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe v de a de h zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataontsika normal am'zay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'zay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny Hébreo va de apitsika an'ity am'izay apitsika an'ity am'izay eo anolonany ity nefa ny famakina an'ity ozy zareo Hébreo de atao hoe ya grec ah ya de rehefa atambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataontsika mavomavo ya de voalohany zany le iode c ary va VAH io le yava antonon'ny dadabe Mose yava zay hitatsika zao le fanonana ny 4 lettres hébreu les 4 lettres hébreu zany hoe narany hébreu zay miteziny narany Andriamanitra ny Jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama nanonona an'io narany hoe yava io de ny fanonana an'le lettre hoe iode he vava he ozy ny Hébreo de yava ny fanonana an'io de tsy misy hafa firenena mahazo manova an'izany satria zareo tompony no miteny an'izay dadabe Abrahama ny antso an'io Mose ny antso an'io de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony yava no anarany ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy anota intsony ary tsy teo very eny amin'ny fahaverizana mandrakizay de manatona n'io Andriamanitra Abrahama yava io satria sady nantsony Mose nantsony Abrahama am'izay io ny nantsony izy mianaka ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sary indray ty raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny efa tsika any any iny zany verina am'izay tsika zany am'le tena soratra Hébreo dao ary Exodose chapitre 15 verset 3 Exodose chapitre 15 verset 3 de zao ndray moako zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina an'ity teny Hébreu ty zany io zao le teny Hébreu ty zao le terme hoe yava de jerevantsika inona mivaky n'io teny io yava ish milshama yava shmo de jerevantsika ny dikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romana nataony hoe Yahweh ny anarany nefa tsy existe zay terme zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe ao zany de zao ny teny ato hoe yava izy manona voa adikako amin'ny teny malagasy de hoe yava dia lehilahy ho amin'ny miady mpiady izy zany dikan'izany yava izy hiznem yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso tony avy to satria tsy izy ireo dika teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana mandika teny io fa ny original le teny original teny yava is milkama yava smo original fa transcription fa transcription
mbola tsy complet de zay natonga anazy ny complété zao no tena fiantsonan'io ary zao no tena anaran'io amin'ny jiosy de dikany somo anarana zay no mahatonga anazy hoe Yava is his name dikany name zany anarana zany zany hoe Yava no anarana hitanao zao ve na ny katolika romanina koa nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romanina nanao hoe Yahvé de samy lasa mpanota dao izy rehetra de tsy haiko zany le anareo na mba inona ny antsonareo any samy manontany tena daholo nareo any hoe iza le nantsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy mamadibadika ny boky soratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny bokyny jiosy de milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intsony zay miaraka amin'ilay anarana ny teneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ny anarana ny teneny dadabe Abrahama de Yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'le ray amin'ny voalohany hoe Yod-Sie de hoe Ya de zay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Yava ary zay niantso an'izany anarana zany de lasa tanteraka daholo ary lasa tsy mahay manota intsony ary zay ny planio Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona ho lasa tanteraka ny olona ho lasa olo-marina le olona tena manana ny fiainana manak'izay anjaranao zay maheno anary aloha za zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao zay na tonga nanome an'le daty teo zay na tonga nanome an'le daty teo hoe jereva am'izay le anareo izy nantsonareo any nanome daty zao ho an'ny sefer Torah ny jiosy momba ny Abrahama momba ny Mose de nanome daty koa de samy mandray resona am'zay satria samy nandiso daholo angeny nareo olombelona rehetra nanome daty koa ny bokyny Silamo hoe tany amin'ny taona plus 600 ny vao navoaka an'zareo de iza zany no naranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao de valy raha tena hivavaka ianao andana miverina ny original de ho afaka amin'ny fahotana ianao tsy hanota intsony ianao ho lasa parfait ianao ary araka amin'io Andriamanitra Abrahama io ianao zay zany ny lesona antsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina fa ny ankoatran'io de tsy izy daholo de mazava ho azy ny anaran'le Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yava ary nantsoy ny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24 ngaminy izy Isaia 26 mosa 24 iny boky Isaia toko fa 9 de voateny ato mihitsiny araka ny transliteration sy ny phonème zany mazava ho azy miaraka amin'ireo Isaia 26:4 ao amin'ny bokyny Sefer Torah ny jiosy Sefer Torah ny jiosy ty vakitsika ity io izy io zany le rangotra koa ny jiosy io io lay soratra ny jiosy io fa tsika tsy andany antso rehefa misy dikateny rakekito de aleotsika mandika an'le dikateny abitro va Yava adeyad kibia Yava io izy io fa mitambatra tsara io Yava tena mazava be mihitsiny io tena ny anarany dada Yava zany de hoe Yava ary tena miaraka tsara izy io rahantsika mahita be ny vandravana hoe raisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy de tena atao hoe Yava mihitsiny izy rahantsika nahita teo na hoe jevantsika tsara le soratra io tsika hoe ya zao ty de ny toyny ty Yava ito le soratra ito kale dasikery fa disitsika aloha le to alefa am'izay tya any iny tafiditra any iny de ty le soratra zao tya io tanareo io i zao le ya ty ambony ty ambony ty zao le ya io ampovoany io izy io de midina tomba satria droite vers la gauche de ty le toy ty Yava ty ambany ty io zany le Yava fa tena milahatra tsara mihitsy dao alaiko sary de menanareo de hitanareo tsara fa hoe tsy tanainga izy zany de ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Yava io zay ty zao le ya ty io le ya de ty ny toyny rehefa aveo io ny toyny Yava zay de hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe Yava ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama Yava no anarany
dia matoika zany fa voaraintsika amin'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama izay tonohy ny dadabe Mose ary meny Elia teto amin'izay ny fanazavana ny anarana Jiosy izay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur ame tsy manota intsony a dia izany anarana zany a no antsoina hoe Yahva Andriamanitra Abrahama io zany a rehefa tsy niantso an'izay ianao dia diso io Andriamanitra anao io niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary voafitaka ny teny izy a dia ifitiavana moa ny Elia miantso atsika sady misitona atsika iaino hoe jerevo Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io dia hojerevantsika amin'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Mose tany amin'ny taona 1000 tany hoany mahery tany tsisy talohany ny bokin'ny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriana elabe zany tena taoriana elabe fa ny bokin'ny Jiosy Sefer Torah kosany a tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay nitraneny indrindra lazaiko anao zany tsy azo toerina zany le teny dika zay fa ny marina zany dia nitenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny anarana hoe Yahva vonjerevantsika teo zao zay ahitantsika teo donc nampikely an'izay teny zay avy faranako anazy zany amin'izay mba afapo tsara mihitsy nareo nanao jerikely amin'ny dika teny gasy aloha dia zay ho avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy a somary kaliko kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 donc antsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toy ny teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 hitatsika ato fa tena niantso anarany Andriamanitra mihitsy izy a amin'ny anarana hoe Yahva renaka izany le izy teo nijerevantsika fa tsy 23 nijerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 33 ngaman'izay 33 iaty izy ty tindray le rangotra koa ty dia io no anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetraka io ampovoany io le Yod he Vav he io le alphabet hébreu Yahva zany anar'izy io hitantsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 dia mbola miteny mihitsy le Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bshem Yahva Eloham Elolam zafady indrindra io le terme hoe Yahva foana zany hoe i Abrahama zany dia tena niantso mihitsy ny anarana hoe Yahva aveka antsika indray amin'ny teny anglisy adivoko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahva the everlasting any hoe niantso ny aran'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana anankiray io zany ataontsika malakilaky ny dika teny satria fa asa lavitra ny teny zany hoe io zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe i Abrahama dia tena niantso toko sy andininy telo zao nomeko anareo teo atao amin'ny Genesis 12 dia Genesis 13 dia tena hoe Genesis 21-33 ny farana hoe tena niantso nyo Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva ny Andriamanitra i Abrahama zany zay tany amin'ny taona -1900 sy Mose tany taona -1200-1300 tanoany dia tsy izy anaran'ny Andriamanitra ny fa Yahva rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao ary manekenao diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resak'inona fa hoe andao vonjena ny fanahinao rehefa teo vonjena zany ny fanahinao dia maiza menao zay rehefa tsy teo vonjena ny fanahinao dia azo rina dia vita fa ho an'izay olona mitady famonjena
maiza mihaino ny tenin'ny Elia fa famonjenana ataon'ny Elia anavotra anao. Ijerindratsika amin'ny manaraka zany hoe de inona ny toy izay satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay de nakaiza io Abrahama io no resaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io ny resaka anakaiza izy io ary aiza ny teny enona farany, iza ny tokony enona amin'ny farany zany. Horesatsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety rapitso mety afaka pitso fa teo zany de fandeha de enotsika indray ny toy ny hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay, nakaiza iza no mitondra n'izay mbola famarinana zay, aiza io Andriamanitra io zany niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io de atsika moa fa niaraka tamin'ny Mose de ahoana zany ny toy raha am'izao vanantsika zao aiza no ahitana io Andriamanitra Abrahama io de valiny miaraka amin'ny Elia izy am'izao. De zay zao toriko aminareo zao fa mandrapatonga aty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikelikely fa tandroantsika zao mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama de manana le Andriamanitra antsona ny anarany hoe Yahva ary zay koa Mose Yahva tao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny etsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva. Zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafady tory hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Arabo ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena. Elia tonga amonjy, Elia tonga navitra, Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny hovonjena ary tsy anaikitsony ho vonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena atsika. Tsy misy tokony atahorana ntsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tongava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao. Zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho any dada malay Yahva, voninahitra ho any koa an'ilay mpaminany faran'izay ny rany resatsika mihitsy ny momba ny mpaminany farany io ary ny mpaminany faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ny anarany dia Yahoshua. Ary hojerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahoshua io ho tonga any mantsy tsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io, inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika de satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony ary ny olona hitanao mitoreto Elia ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarany amin'ny dada malay Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ho any dada malay Yahva ariva afakitsika. Sotra betsaka dada malay Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka dada malay Yahva aza vela vonony devohitsony ny olona fa ampy zay be zay efa matinleona tsipindreony amin'ny elo any zay vonjeo ny olona dada malay Yahva zany ny angatany Elia aminao hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenin'ilay mpaminany farany zay mbola ho azy avaiko hatramin'ny tsipiriany mihitsy ny hatsarany zany mpaminany farany zany Yahoshua manana dada malay Yahva maneho ny voninay tao sy ny herinay amin'ny anarany Yahoshua. Halleluja, amen. De mirary soatsika rehetra samotainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray veloma tomboka.